fa iroso amin'ny ten'Andriamanitra zay voalahatra ho anjarasika ka mialoha izany dia hivavaka sika tompoko. Misotranao zaho ry Andriamanitra tompony fiainanay, mbola mamangy anay ianao amin'ity alahady ity, manasa anay koa ary andray ny teninao sy ara-latabatra aminao, andray ny tena famelan-keloka fiainana mandrakizay. Avia fanahy masonao hizara ny fahavelomana sy fiainana ny alalan'izao teninao izao. Gataka aminao koa niombanao sy hitaianao reto mpanomponao tsirairay avy zay voreto, maniry na hitanao ny iaona aminao andray ny fitahina ny fahasoavana homba ampiadanana ny anaran'i Jesosy, amen. Ten'Andriamanitra voalahatra ao anjarasika amin'izao rahady faharoa amby roapolo manaraka ny trinité zao dia ny matitiko fahavalo ambin'ny folo, matitiko fahavalo ambin'ny folo ny andininy telo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby telopolo. Matio toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy telo amby roapolo ka hatramin'ny andininy dimy amby telopolo. Rehefa hita dia toy izao mifaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany ny fanjakany lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hidinika amin'ny mpanompony ny amin'ny volany. Ary vao nidinika izy dia nisy anankiray nentina teo aminy izay nitrosa talenta iray alina. Ary satria tsy nanan-kaloha izy dia nasain'ny tompony amidy izy sy ny vady amanjanany mba amin'ny fananany rehetra andoavana ny trosa. Dia niankohoka teo anatrehany ilay mpanompo ka nanao hoe, tompoko, omeo andro hafahalokony ianao rehetra. Ary ny tompon'izany mpanompo izany dia onena azy ka nandefa azy sady namoy ny trosany taminy. Nefa noho nivoaka izany mpanompo izany dia nahita mpanompo namany anankiray izay nitrosa dia naria zato taminy. Dia nosamboriny izy ka mitrahony sady nataony hoe aloavy izay trosako aminao. Fa niankohoka ilay mpanompo namany ka nifona taminy nanao hoe, omeo andro aho fahalokony ianao. Nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy tao an-tranomaizy namandram-pandohany ny trosa. Ary noho nitan'ireo mpanompo namany izay efa natao dia nalahelo indrindra izy ka nandeha nanambara tsara tamin'ny tompony izany rehetra natao izany. Dia nampanalain'ny tompony raha lehilahy ka niteneniny hoe, ry mpanompo rasy fanahy, efa nafohiko ilay trosa rehetra taminao satria nifona tamiko ianao. Moa tsy tokony mba ho mamindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao, tahaka ny namindrako fo taminao. Dia tezitra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandram-pandohany ny trosa rehetra. Ary tahaka izany koa no ataony raiko izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Misy teny fahaverimberitsika matetika ao amin'ny ataka nampianarin'ny tompo. Ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Raha famadiky sika io fa ny farany teo no tonontsika aloha. Dia zao mamelany elokay Andriamanitra zao satria zahay efa namela ny eloko ny namanay. Te hamaky ny matitoko faha enina ny andininy efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Zao ny voalaza ao
finiko ny fomba nilazanan'io andininy roa io matitoko fahenina ny andininy 4 ka hatramin'ny andininy 5 dia ny hoe raha tsy hainareo mamela ny heliko ny namanareo dia tsy hamela ny heliko areo koa Andriamanitra. Manahirana ihany satria raha misy ny zavatra sarotra dia ny mamela ny heliko ny olona manana diso amin'ny tena, indrindra raha miverina indroa na intelo ilay fahadisoana. Eto dia nisy tantara mazava tsara, misy olona nampitrosa olona roa, indray nampitrosainy ray alina ary ilay olona io koa mba nampitrosa ry zato namany. Ilay mpanjaka nanome ray alina, ilay olona nitrosa koa mba nampitrosa ry zato. Tonga ny fotoana andoavana azy dia izy ilay mpanjaka nanana vola ray alina efa resaka tamin'isika lalady teo hoe alao aty amin'izay ilay olona andohan'ny trosa fa tonga ny fotoana, avidy ianao mba mivady amanjanaka ao satria tsy vitanao ny trosa. Dia izy ilay olona fona aminao atompoko mamindrafo amiko fa hitady aho dia efaiko ny volanao. Dia hoe ny tompo hoy ilay mpanjaka satria ny fona ianao dia afoiko madiodio ny trosanao rehetra. Io fehezany teniny ity mpanjaka ity no folo izao ten'Andriamanitra anjara asika izao, satria ny fona ianao afoiko madiodio ny trosanao. Matetika mpianatra ty Canada ty lafilafy ihany ny écolage, manodididina raha amin'ny étude universitaire dia manodididina ny $8,000 na $9,000 par trimestre, hatrany amin'ny $20, 20,000 zany izy mandritra ny taona. Ho an'ny résident permanent moa dia afaka manao prêt dia faina tsikelikely ony rehefa miasa. Kazo mba nisy olona niteny taminao hoe ho foanana madiodio zany trosanao zany, feno ny fifaliana ka tena feno ny fifaliana. Na manana trosa ianao ka nilazaina aminao hoe satria ny fona ianao dia ho fafako ny trosanao. Io no filazantsara voalohany fo ivony foty zao ten'Andriamanitra zao hoe satria ny fona ianao ho fafako ny trosanao. Ny mampalahelo nefa ao anatin'ity texte ity zay mifanohitra amin'izany dia rehefa nivoaka ilay olona nahafoizana ray alina nahita ny namany mba nanana ny vola ry zato, tonga dia aiza ny volako, voatasy izy ambadikasy nandeferan'ny olona ray alina, nivadika 10 minitra ambadikasy izy tazominy amin'ny kolakanjony le aiza tsy avelako ianao, mba nifona le namany ary zato mba nampisaina nefa olona nandefilan'olona ray alina mifona rehefa hotadiaviko ny ary zatonao hoe tsy nanaiky le raha namana fa nataony anatranomaizina ilay namany nahary an'io le mpanjaka hoe antsoy aty izy fa raha zany tsy efa nandeferako ray alina ve ianao, nefa ny ary azato sy alefitra ao akoho. Le faso amin'ny prison io ngamba ny fakahita izy roalaly efa tonga any fa sy nitohizany soratra masina, ataonao izy le fa inona koa tongavanao aty, tsy nitohizany filazantsara moa zany fa zany eritreritra hoe nifakahita tao izy roalahy
ary mety ho moramora ny fialan'ilay ara-zato satria ny sazony ara-zato sy ny sazony ray alina mety tsy hitovy. Sary any ireo kanefa mampieritreritra ny hoe mpanompo rasy foana. Io zany ny zavatra mampalahelo. Ny ato hoe afoky madiodio satria ny fony ianao, ny ato tsy alefitry fa katraiko ianao. Zavatra roa lehibe samihafa. Andriamanitra mpamindra fo sy mpamela heloka, olombelona mpanao lolo-po, mpanao otri-po, tsy mandefitra na dia kely akory azy. Reo sary anankiroa reo, reo tension anankiroa reo miady ao anatin'ny kristianareo amin'ny fiainany andavanandro. Fantaniany hoe mamindra fo Andriamanitra, te hiainan'io izy. Kanefa rehefa tonga ny tokoa raitra ny problème hifamela ve. Hozaraisika telo mazava tsara ty ten'Andriamanitra ity. Ny voalohany dia nyzao ny hoe ny toetra n'Andriamanitra mamindra fo, mamela heloka, mamafa ny trosanao manontolo. Io ro zarisika voalohany. Faharoa, ny toetra n'olombelona zay na dia namindrana fo azy dia tsy mahay mamindra fo. Ny fahatelo, ny toerana misy ny olona mahay mamindra fo sy ny toeran'ny olona tsy mahay mamindra fo, na mahay mamela heloka sy ny tsy mahay mamela heloka. Reo zavatra telo lehibe reo. Nasiany Jesosy conclusion iry amin'ny andinin'ny farany amin'ny ty perikopam-panjarasika ty ny andinin'ny fahadimy amin'ny telopolo zay ovakiko, zay famotilana ny texte manontolo ny vokatriny. Vakiko izy amin'ny anaraka amin'i Jesosy. Ary tahaka izany koa no ataon'ny raiko zay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalanareo amin'ny fonareo avy ianareo. Famelan-keloka sy famafana ny trosa manontolo, zany no fon'ny tenin'Andriamanitra. Tsenasika voalohany, ny toetra n'Andriamanitra mamindra fo, tsy ny tanisa fahadisoana, mamafa ny fahotana rehetra. Ahoana ny fomba nanao an'izany Jesosy izany, Andriamanitra an'izany tamin'ny olona, taminao sy tamiko. Ny epistily ho an'ny Hebreo toko fahasivy ny andinin'ny faharoa amby roapolo dia zao ny voalaza ao ny hoe tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha alasaka. Tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha alasaka. Ny tsosa eto ry havana dia sary anao an'Andriamanitra ny alehiben'ny fahotana. Tsy hoe nampitsosa fahotananao akory Andriamanitra, tsy zay ny tena lazay. Sary anehoana ny famindrampon'Andriamanitra hoe toy ny ray alina zany alehiben'ny fahotana sy faharatsiana. Pesaka ange zany fahotana ray rehefa mahavery, ray alina ny alehibeny. Marina tokoa ange zany ka lazain'ny soratra mazy zany hoe raha hoy tsika sy mananota dia mamita tena, ny marina tsy ao anatisika ary mampandaingan'Andriamanitra koa azy. Kanefa izany fahotana zany impiry anao atsaminahateranao mandraka androany nanota tamin'i Jesosy. Lasaky ny ray alina samy mihoatra ny ray alina. Io fanontaniana mipetraka. Raha ohatra na efa hiditra ataosika hoe hiditra ny fahadimampolo taona, raha ny sainana ny talohany zay rehetra impiry any nandany tompo, na tamin'ny teniko, na tamin'ny fizeriko, na tamin'ny eritreritro, na tamin'ny ataoko azy. Vao mahita olona sy azo azy dia indray ranony dia voly koa moa fetsy. Vao hitan'ilay olona tsy mitovy ohatrao dia kitiny ianao,
rehefa mba metimety le fitafian'le olona na mba misy asasa tsara na mba misy tomobile tsara vaovao azy le olona dia mitady teretsy reo fa mikitika misy ara ary toetsan'olombelona zay hoe malahelo raha vo mba misy metimety ny namana misy tsara raha mba misy metimety ny namana mifanemezaka na rehareha nefa tsy mirehareha nge le olona fa mba tsara ny manana zavatra tsara rehefa namorona n'olombelona andriamanitra dia zao no natao rehefa vita tamin'ny andro fa vita rehefa vita dia indro tsara indrindra zany ka diso ny zanak'andriamanitra ny anana fiara tsara tare tsy madiso na fitafiana miaza tsara tare tena mahafinaritra mampalahelo anefa dia zao fisarana fanamelohana fankahalana malaky zany mihoatra ny anahy manokana aloha angamba tsy fantatra nefa ho ray tapitrisa ny karazam-pahotana tao anatin'izay 10 sambatra ty lehilahy ty fa mba ray alina ny anazy sambatra izy fa ny anao impiry ny vaovao mahafaly omenanao ry havana dia zao na firy na zato na arivo na ray alina na ray tapitrisa ny fahotanao fepetra tokana anao angatahiny tompo aminao satria ny fony ianao ho fafako manontolo ny fahotanao sy zany raha movany voalaza teo amin'ny alitara raha miaiky ny fahotansika isika dia atoko sy marin'andriamanitra ka mamela ny fahotansika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ry havana malala ao amin'ny tompo na firy na mena na mainty na mavokely na fangaro tolapaty tsy fantatsony ao anatin'ny foko ao mampieritreritra ihany filazan'i Jesosy hoe misy olona sasany ozy mijery anazy ivelany ianao dia ohatrany fosy voalalotra tsara kanjony ao anatiny ao inona ozy Jesosy tolapaty hainy ankizy misy zany hoe miady tsara avelatsy ty ivelany izy fa le hoe ifona tanteraka amin'ny fony manontolo tsy mafoy ilay fahotana fa mbola misy 1% tazominao toy ny cancer io na dia 1% no avelanao 100% no anoloranao ny fonao an Jesosy zany no angatahina fotoritory sy baby ny tompo hoe le mpamorehetra rehefa nivavaka dia io no nataony mamindrafo amiko Andriamanitra ho fampanota ao dia hoy Jesosy hoe mbola vao niala avy any an-trano io lehilahy io dia efa namarinina sady tsy mora nefa ny amoana ny teny hoe matoky anaka vao velany eliko ao raha tadidinareo tsara na nasitrana olona Jesosy indray mandeha dia nanontany izy ny hoe rehefa sitrana ilay marary iza ozy ny moramora kokoa ny miteny hoe mitsangana be tao ny fandrianao sy ny hoe matoky anaka vao velany eliko ao mora ny teny hoe misangana be tao ny fandrianao vitan'ny dokotera zany ny dokotera zany rehefa matory ary amin'ny hôpitaly ery ianao dia meny fanafody meny an'izao dia afaka atao rajour ianao misangana tao fa ny teny hoe matoky anaka vao velany eliko ao tsy mora zany sarotro zany nangidy zany fa sy maintsy miditra ao amin'ny tranon'omby aloha Jesosy sy maintsy nylasaina sy nyrorana aloha Jesosy sy maintsy nikapohina aloha izy nalahy mba raka tanteraka hatramin'ny fitafiany miandahana zay vao nilasaka ny rano ny teny hoe ho fafako daholo ny fahotanao raha mivoaka amin'ny fon'ny tompo mahavita an'izany ilay fonile fonina ny mahavita an'izany ilay fo antsa sy mamindra fo zany irery any vo afaka mivoaka ny teny hoe famelan-keloka ny fanontaniana mipetraka amin'ny tapany faharoa impiry ny namanao na ny vadinao na ny mpiara-miangona aminao na ny olona manodidina anao impiry
impiry izy raha ampitahaina amin'ny faharotanao hatramin'ny ataosika hoe nasiarovanao hoe efa manomboka amin'ny adolescent nga zany mandrak'androany impiry ianao no nanota teo anatrehan'Andriamanitra kanefa tena fafany manontolo zay tsy misy sisa na dia ray azy ny ampianarin'ny tompo aminao dia ny ahay amela koa ny rahalainao tsy mora io farany zakany olombelona mahay mandefitra ozy ny mpandinika malagasy dia impelo voalohany mandefitra aminao a eny ary fandefitra mpivady moa zany na prala tonga ndray fahotana fanondroanao zay tonga ny fantelo aleo samy vita tsy mandefitra tsony a Petera dia mba niseho tena ao mety tsara tamin'ny texte nyvakina tamin'ny filazantsara teo Jesosy nampianatra ny famelan-keloka hoe mamelany raha lahinareo dia mba nisasa Petera moa sahisahy araka ny filazan'ny mpandiniky ny soratra masina manontany fa sika rehetra tratran'izany koa e hanome tsiny an'ny Petera fa mety ho benony an'ny Petera ara ny fahotana hatramin'ny mpito ve ny tokony hamelana nefa hoy Jesosy tsy hatramin'ny mpito fa hatramin'ny mpito amin'ny fitopolo fitombona fito zany hoe 77/7 ny tiana ambara dia ny hoe mandra-pahafatany Jesosy teo ambony azy fizaliana dia famelan-keloko ny teo ambavany rehefa nle fonony olona izy inona ny navalina zany fandefonany zany raha io mamelany elony fa sy fantany zay atao ny tena famorampisy ny famelan-keloko ary ny tena fitiavana dia amin'ny fotoana anaovan'olona rasy aminao indrindra no amelanao ny elony tsy mora misy zavatra vonoinao tsy maintsy misy zavatra vonoina ao anatinao saroky ny teny apôstôly Paoly amin'ny Galatanina toko 5 ao sy ny Romanina toko 12 andiny voalohany zay ihany Kristy Jesosy izy dia efa nanombo ny nofony mba mifinanitry ny faniriany tamin'ny azy izy ny egonao manontolo maizazy anao no atrefoka ary amin'ny tranon'omby ary anasany tongotry ny mpianatra ara ratsy ny fanan'Andriamanitra alohan'ny manombo inona moa ny dika ny teny famindram-pony anarantsika tamin'ny tapabolana zao voalazan'ny fitomanena toko 7:12 efa nianarantsika hoe ny famindram-pony Jehova no tsy nahalany ritra antsika raha tsy io raha nalasak'io ianao dia efa tena levina somaty na za koa ary kanefa mahafinaritra amin'ilay famindram-po a raha nylesona ny anarantsika amin'ny Isaia 4:20 ny andinin'ny 10 dia ny hoe tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy tsaokany ny fanekeny fihavanako hoy Jehova mpamindra fomba mandrak'izay ny famindram-po noho ny mpanao salama fa ny anarantsika zany nefa hainy olombelona ve zany rasy ny fanan'Andriamanitra misy no ao anatin'ny fo asindrany ao anatin'ny fona oala i fo voalefina misy no ao sady miaritra no maharitra ny faharetana io lay famindram-po enoy sara zay sady miaritra no maharitra ny fiaretana maharary tenen'ny Pilato ihany Jesosy hoe tsy mamaly ve zany anao amin'izany olona amin'ny ampanganao zany Jesosy tamin'ny fisaranan'i Jesosy tsy mampiteny anao ve zany fanaratsiany zany rehefa mba rasinao aloha dia mba mamaly kely ihany ka maly kely ah ka kanefa tsy zany lay fon'Andriamanitra mpamindra fo fa tena mandra-pahatapitry ny fofonainy dia namindra fo izy ary io koa no ampianarina antsika ny faharoa tsy hainy olona mirehareha ny famindram-po ny famelan-keloko ny fandeferana toetra an'Andriamanitra koa io na ny fitiavana na ny famindram-po na ny famelan-keloko angataho avy amin'ny fanan'Andriamanitra zany tsy hainy olona tsy manana ny fitiavana zany fa ny fitiavana sy ny famelan-keloko dia tsy hafa fa lehilahy nataon'i Jesosy teo ambony azo fizaliana ka tsisy mahavita an'izany raha mamela elo koa ilay ianao dia fahefanany ny ramonao avy amin'izy
avy amin'ny jesosy io tsy mahay mahavy avela eloka na de kely akory ianao fa sainy zao efa nomena io jesosy ny fahefana any an-danitra sy ty-tany koa dia mandehany ianareo ka zay avelanareo ety dia avela koa ery tsy anao no mahavela eloka fa ny rano jesosy fa nomena anao lay fahefana rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao ary raha ny famelan-keloka avy amin'ny foto koa mahita fiadalam-po ianao pare markeo fa zao manahirana ty ny problématika goavana amin'ty mifonafona sy ny famelaveloko ty rehefa ianao mifona matetika eo de profiten'le olona ianao de aiza ny limity amin'izany tsy mora tsy mora rehefa fantany ianao fa malemy fanahy de arotiny olona profiten'ny olona singiny ambany toa resy ny mpandefitra zay zany tena manahirana toa ambany ny mpandefitra io ty mpanompon'Andriamanitra ny Madagasikara zay tsy naharesen'i Jesosy ny midirany tao amin-tranonomby sy nahambany anazy zany tsy naharesan'i Jesosy ny manasany ny tongotry ny mpiana tsy nahambany azy zany tsy naharesan'i Jesosy ny fahafatesany teo ambony fijaliana tsy nahambany azy zany tsy nahambany azy ny lazany tamin'ny mpanota hoe raha eo mamelany elona fa tsy fantan'izay atao miara mandresy amin'i Kristy ho ty mpanompon'Andriamanitra ty miara manam-boninahitra amin'i Kristy miara mitsangana amin'i Kristy mitafy ny voninahitry Kristy ianao tsy ambany ianao raha mandefitra sekoly sarotra kanefa mianara mankataha ny fanahy masina raha tsy mety ary le olona ho ty piomana anankiray ty fa nianatra an'ity zay indray mandeha mba manatona anazy ianao vo folo metatra fotsiny de fa tena tady tiandrora izy mahita anao ahoana ny atao pasteur tsy avany fahavalinao ary mivavaho an'izay manezika anao io ny voalohany ny etape voalohany famelan-keloka raha tsy mety mandray le olona de nivavaka mamelany elo ataovy aloha zay havananao amin'Andriamanitra ny hoe famelan-keloka de vita sy havanana ny dikany faharoa manomboa miarahaba azy moa manahoana tompoko raha tsy mamaly izy efa afaka ianao vavaha koa indray mandeha na roa na telo misy ampivady ange zany tsaroko nisy mpivady ony niady tsy ny fampiteny tao an-trano ny anankiray mitazona ny vola de manoratra taratasy ametraha vola $100 de mipetraka eo de lasa mandeha amin'ny dosy any de mamaly indray leranga tsy manambola sokany farany tao herinany mbola ohatran'iny ihany lefa ny taratasy ampola voatonga sy rarahako taratasy ny famaliana teo nandritra ny fotoana maharitra nahare ny mpanompon'Andriamanitra anankiray dia nahare aho izy fa ohatrany hafahafa ianareo mivady nampianatra le mpanompon'Andriamanitra ny fona taminy aloha fona tamin'le vehivavy aveo ny fona tamin'le rangahy aveo nampiresahana amin'izay vita ny famelan-keloka soran'Andriamanitra ny havana zavatra sy mora sy misara na izana izy sika sy manameloka na izana izy sika fa zay ampianariny tompo aminao de zao ny hoe lay ampo ao anaty aho tian'i Jesosy le voniny zany tsisy olona tsy mifamaly zany raha mbola olombelona tsisy olona tsy hoe hitovy hevitra daholo ny olona rehetra tsy misy zany fa saingy zao ary mamelany elokay tahaka ny namelana azy ameloka taminay tsy andasanao ny tompo raha mety misy mampalahelo namanao na mety misy otripo na mety misy sy fitiavana na adiady kely majinijiny misy mandrakarivo zany fa saingy zao ny petera voalohany toko faefatra ny fitiavana manarina fahotana maro petera voalohany toko faefatra ny andininy fahavalo farany de farany aiza mitoeran'ny olona mahay mandefitra mahay mamela eloka aiza mitoeran'ny olona tsy mahay mandefitra
raha tsy mahay mandefitra ianao raha tsy mahay mamela heloka ianao mazava tsara matetiky fahenona teo hoe raha tsy hainao mamela ny heloko ny hafa dia tsy hamela heloko anao koa Andriamanitra ary tsy misy nanitra ao anao na kely aza raha misy olona anankiray iteneninao hoe mandrafahafatiko sy handefitra amin'izay tsy hamela ny heloko aho na iza tenenanao an'izany dia toy n'izay teninao zay dia hoe misokatra amin'ny danadana ny helo mandrakizay ho an'izany olona zany na tsy mety mandray anao tsony le olona na mandrora aminao ara le olona na nitorana tamin'ny tribonaly ara le olona dia na dia tsy afaka iaona aminao izy dia zao mivavaha ho azy mamela ny helony ihany mba ho vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao fa tsy hoe izy ny nanota dia nao ny miaravera aminy amin'ny helo tandre amin'izay ry havana tsotra dia tsotra amin'ny tenin'ny tompo aminao hoe efa mihoatra ny tapitrisa ny fahotako ny fafany madio zany ny anao tonga ny any namanao zato ny fahotana avelao re na vady zany na zana vonohy ny ampo ny frère ihany ny otsi-po ny fanamarina tena na dia tsy mety handray anao azy ilay olona dia zao mivavaha ho azy mba hisokatra ho anao ny lanitra na vadinao zany na ravavinao zany na mpiaramonina tsy mpivady ihany na miady fa ny olona rehetra dia miampy adiny dia voly sy zao sy ainana maro samihafa zao efa manahirana moa fa be problème vokitina kely ny olona dia miakatra sy zany phrase kelikely tokony hoe azo ifandaminana dia miarasy zao fiainan'izao kanefa zao sambatra ny olona zay voavelany helony sy voasarina ny fahotany sambatra ny olona zay sy sainy zao vaheloka ary tsy misy fitaka ny fanahany ary mamela ny helokay tahaka ny namelanay zay miheloka taminay voninahitra ho an'Andriamanitra ray sanaka ny fanahy masina sy fazatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen vavaka isika misaotra Jesosy fitiavanao sy ny famindram-ponao saotra noho ny famelan-keloka zay menao anay mafy zany sarotro zany Jesosy kanefa noho ny famindram-ponao dia hianatra izany famelan-keloko zany zahay hianatra zany mandra-pahafaty ny famindram-po Jesosy hianatra toy ny anao koa zahay ay amindra fo saotra tompo amen raha iso ny fitahiana ho amin'ny rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisany sy fimbonana fanahy masina hatramin'izao koa mandrakizay amen